Alléluia. Tena hoe akaikinao ny olona ve nahazo dia zatsy ahazo nahazo lesona tsara angamitsika izay mety mbola maka confort be any many ambadimbadika any fa any amin'ny 78 moa taty mipetraka taty 78 moa anao zareo 78 fa anao any 91 misy 78 eto tena miteny anareo amin'ny ara-maheran'i Jesosy fa partout Ile de France atsonay daholo amin'ny anaran'i Jesosy fa raha eto koa sika mandainga hoe tsy tonga nareo tsy mba manqué asa mihitsy nareo tonga nareo maraina inendranina zao any taverny no mipetraka anisan'ny Sergia azafady izy anisan'ny olona tonga voalohany ato raha mba fantatrareo izy azy olona nahafantatra azy olona efa tena tany amin'ny AVC olona efa tena very sainana tanteraka mihitsy naveriny Jesosy en bon état mihitsy ny amen ianao izy mitrovavolombelona momba an'izay fa zao andaontsika hiditra ao anatin'ny éternité indray androany tena kaikinao le Dieu de l'éternel zay hoe le Dieu de l'éternel zay dia éternité miditra ao anatin'ny éternité ka zay problème kelinao teneno akaikinao zay problème kelinao zay aretina kelinao hoe tsy mahazo miditra any amin'ny éternité ny aretina tadidio fa tsy tafiditra ao anatin'ny éternité problème tadidio tsy tafiditra any amin'ny éternité noho izy no Jesosy tena akaikinao no Jesosy dia tenenao izy raha zay ianao miditra lalina miaraka amin'ny Jesosy ny sekoly ny azo veka mission tsy midehaka amin'ny inona kory be da be zao ary nahagaga mihitsy be da be zao tamin'ny herinandro io za tsy teny hoe iza na iza mandefa fampianarana akolaka izy mba hambelezana ny azo veka mission fa mitsodrano anareo zay aminaran'izao sy mety misy mienao tsy problème mihitsy za fa samy manana mission tsika ny tanana gauche tsy manana mission ny tanana droite ny tongotra droite tsy manana mission ny tanana droite ka dikan'izay mifatonareo tompoko amin'ny anara-maheran'i Jesosy amin'izay nandrahan'i Jesosy ianareo tena be da be mihitsy misy manona teny ratsy hoe tsisy lavana an'izany rallye de miracle zany fa avy amin'ny Satana zany ozy izy Jesosy zay zao teny Jesosy mihitsy teneniko ozy izy raha ozy izy hoe raha amin'ny anarany raha amin'ny fanahan'Andriamanitra ozy ny androako devoly ny anareo kosa mba izy tandremo sao dia lasa miteny ratsy amin'ny fanahy masinatsika fa alao tsy miteniteny foana rehefa tsy fantatra fa toizo ny lalanao mitondra mbavaka anareo zay mamela anareo zay mifona iray manontolo ka iny Jesosy nareo amen tenenao ny akaikinao ndao hiditra ao anatin'ny éternité ao anatin'ny éternité tsisy ninona afaka miaraka aminao zany tena tsisy zany mahatonga anao rehefa vao eo amin'ny présence de Dieu tonga dia mitsahatra ny stress ny fanaitainana tonga dia mitsahatra ny rainana souffrance sy ny douleur tonga dia mitsahatra tenena mitsahatra tsy no za fa no tenin'Andriamanitra amen ozy izy tatytina teo ozy izy taty olga teo hoe rehefa eto amin'ny toerana eto ianao dia tsy hitanao tsony zany tsy hitanao tsony io lery io tsy hitanao ohatrany segonda zany misy fotoana rehefa mitory eto ohatra migaga zany hoe vita sady ve na za koa ary mba miteny hoe vita sady ve rova tena tafiditra ianao anatin'le éternité miteny anareo tsy impossible monina minaina zany eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra sy possible profo anankiray efa noentsika Mosesy 40 jours 40 nuits sady adiny ny nakanina ny adiny ny sotro rano adiny koa no natory tena akaikinao aiza ianao amin'izany Jesosy koa nanao ohatran'izany Pierre Jacob Jean efa nisitraka an'izany satria présence de Dieu tena présence de l'éternel aza sotsona fotsiny hoe éternel raha izy ny alpha sy oméga tadidio zay ny fampianarantsika an'izay tsy haiko mety tadidiny Danielanga fa nisy fotoana nampianatra an'izay tsika mitaria mbola tany Pantin hoe ny antony nanaovan'Andriamanitra nio ny tany boribory dia montre nataony olona boribory ihany koa satria io mihodina fa rehefa miditra ny fanatrehan'Andriamanitra ianao avelao any zay montre anao any velao any zay ny teneniko anareo raha manana rendez-vous nareo entre 15h et 18h soit avant 15h soit après 18h fa mba midira aloha anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao rehefa miara-miditra amin'Andriamanitra ao tsisy dikan'izany raha isoary ny cahier raha izy koa ny stylo fa eto am-pianarantsika izao afampidirana ihany ianao fa aveo raha isan'ny taty mirindra
fa zao mila fantatrao a Dieu est esprit aloha voalohany indrindra Dieu est esprit any amin'ny Jean 4 manomboka verset Jean 4 verset manomboka verset 11 nareo mahita an'izay rehefa niresaka tamin'ilay vehivavy Samaritany izy a Jean 4 21 angambany izy zay Jean 4 verset 23 Dieu est esprit raha izy aloha zay Dieu est esprit dikan'izay izy aloha dia tsy olona izy dia any amin'ny Jean 1 verset 1 tsika Dieu était la parole leo izy andriamanitra mihitsy azy andriamanitra le teny Dieu Jauna toko voalohany rasy fa kitsika vetivetika mihitsy ary Jauna toko voalohany ny andininy voalohany Jean chapitre 1 verset 1 et zao mivoavaky eo au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et celui qui est la parole était Dieu tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra amen zay zao dia ahitantsika hoe ny teny zany Andriamanitra ka rehefa misy toriteny nefany dia tadidio tsara ny finoana avy amin'ny toriteny ary ny toriteny avy amin'ny teny Kristy misy finoana azonao zany ao anatin'ny tenin'ny Kristy amen dia jereo tsara Jean 6 63 koa Jesosy dia miteny Jean 6 63 dia ozy izy hoe ma parole est esprit et vie ny teny zay lazaiko aminareo dia fanasiainana ozy izy Jesosy mihitsy miteny an'io izao le émission iarahantsika ahitaoko radio an'kio esprit et vie manomboka amin'ny 20h45 ma parole est esprit et vie fandraisantsika ireo hoe esprit izy dia avy eo les paroles dia les paroles koa nefany any amin'ny proverbe 4 manomboka verset 20 proverbe 4 verset 20 dia ozy izy nasondray vakitsika mihitsiny proverbe oabolany zany 4 manomboka verset 20 ozy izy mon fils sois attentif à mes paroles incline ton oreille à mes propos ne les laisse pas s'écarter de tes yeux garde-les au fond de ton cœur car ils sont la vie désolé teny koa izy Jesosy Jean 6 63 la parole est vie et esprit ils sont la vie à ceux qui les trouvent et la santé de toute leur chair anaka tandreo miteny ko atongo lany ny sofinao iain'ny filazako aza vela hiala masinao izy fa raky eto am-ponao fa aina ho an'izay mahazo azy izy ary fahasalamana ho an'ny nofon-drehetra zay ny tenin'Andriamanitra esprit et parole naveritsika teo le izy Joshua mbola tsy nanana amin'ny fanahy masina izy Jean 1:8 manomana amin'ny fonareo mihitsy olonaka ny tena marina ao anatin'ity Jean 1:8 lisez écoutez méditez imprégné corps âme esprit zany ao anatin'le présence de Dieu imprégné na ny tenin'Andriamanitra mihitsy imprégné averiko ihany imprégné teny eo akaikinao hoe milona reo vao tsy imprégné anao tsy afaka mamafy ianao indrindrandrindra voalohany indrindra ary tsy afaka nohatra ny satana velively mihitsy ianao na tsika imprégné an'izao tontolo zao na tsika imprégné any onction de la parole imprégné averiko ihany imprégné milona mihitsy feno ny ten'Andriamanitra Joshua tena ny teneny 3 fois soyez courageux izy soyez fort dia ozy izy saintsaina andro manalina ozy izy toboky ny teny ity saintsaina andro manalina aza vela hiala molitra ao izy dia saintsaina andro manalina averenao hoe s'imprégner hoe s'imprégner mila méditetsika kristianina mihitsy ty hoe s'imprégner ity fa le onction io raha tsy imprégné en onction de la parole tsika dia mitenenao fa vao miteny ny monde hoe zao dia tonga dia ozy ianao hoe oui d'accord lasa marina aminao le izy ny tiana evina zany ao anatin'izao sekoly zao dia zao mianatra momba ny tenin'Andriamanitra dia s'imprégner présence de Dieu bien sûr s'imprégner la gloire de Dieu aussi fa mitena marina dia s'imprégner la parole de Dieu na ianao feno teny raha isinaoty na ianao feno teny na ianao feno tany ça veut dire rempli de ce monde fa rempli
de la parole de Dieu, anao ilay feno teny. Raha vao feno teny ianao tsy zavatra manozongozona anao zany mihitsy. Psaume 119, verset 165 misy an'izay. Mandraisana ianareo tissu anankiray 119, verset 165. Mandraisana ianareo mouchoir anankiray dia version hoe un peu d'huile ilay eo ambon'ilay izy dia avy eo torcheo amin'izay fa tsisy menaka mitete eo satria ny fafazanao fotsiny le mouchoir fafazana na hoe verser un petit peu ao tsika fa raisonné iny dia imbibe eo anaty huile mihitsy imbibe eo mihitsy dia avy eo torcheo fa na ny tananao ary manino feno menaka zay le mitete menaka diatsika enao tenenaka aikinao enao hoe enao te-hitete meny dianao nefa enao tsy mety feno tenin'Andriamanitra. Raisinao zay ao anaty baiboly misy an'izay hoe mitete menaka ny diatsika ozy sy mitete menaka. Amin'ny teny frantsay izy tsy niraisiko noty zao zay mitete menaka zay fa tsy haiko tsy ambibe aloha tsy haiko raha misy mahitsy verset zay dia meo anao mitete menaka tsy mouillé mbola faible fa imbibe tena hafa mihitsy. Imbibe tena plongé mihitsy carrément dans du liquide. Nisy fotoantsika meny Jesosy an'ity fampianarana ty hoe raha maka vilia anankiray ianao tany an-trano moa nanaovana an'ity dia nisy vilisy éponge fa itsika tsisy vilisy éponge tsy hoe fa manano sanitsika dia naka vilia anankiray ako dia ozy izy fany masina asio rano izy izy vilia io dia nasiana rano le vilia kelikely zany le rano dia atsipazo izy ny éponge anankiray dia l'éponge est dans l'eau fa rehefa ohatra ka mifanaraka tsara eo dia lasa l'eau aussi est dans l'éponge. Asika rehefa tu jettes l'éponge dans l'assiette où il y a de l'eau dia lasa un le izy lasa uni ao tsika zay ny antsoina hoe imbibe. Enao zany ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tokony imbibe tokony un avec la parole de Dieu ianao tokony un avec la parole de Dieu ianao le onction ny teny zany tena tokony mameno anao mihitsy atao tampon-dohatra any am-paladisy zay mahatonga antsika mitete menaka. Mba omeo ana le verset zay pasteur Ronja azafady le mitete menaka zay misy an'izay mihitsy ao anaty ao mitete menaka mihitsy ny diatsika. Na psaume 133 zao afaka raisitsika an'izay psaume 133 mikorina ozy izy le menaka avy any amin'izy avy any amin'ny tampon-dohany aloha dia ankatrany amin'ny somotra dia manino ilay izy mitete atrany mitete avy ireny mitete imbibe mihitsy ianao mila imbibe tanteraka mihitsy ao anatin'ny école pour la famille tsika tena misy onction pour la famille mihitsy nataon'Andriamanitra. Mety gavy ao anaty baiboly tsisy an'izany tsy vakio tsara amin'ny baibolinao fa nisy fotoana ny dadany Samson manao any anarany dia mivadiny tsy nitenena tao fa momba ry zareo dia rehefa niteny Andriamanitra niteny tamin'ny vady manao hoe hiteraka ianao hiteraka antsoina hoe Samson nazirita hatrany ekibo dia zao tao anatin'ny fony manao ao izy tsy haintsika nitaizany zany fa ndaontsika hiantso an'le anjelin'Andriamanitra ampianatra antsika hitenenaka aikinao zany antsoina hoe école pour la famille. Natsona indray natsona indray Salama 65:11 le mitete menaka. Psaume 65 verset 11. Amen. Hitantsika dia ohatr'izay zao manao niantso an'le anjely indray izy dia tonga le anjely dia nampianatra an'zareo ohatr'izao fitaiza. Tenenao akaikinao hoe ianao hoe ray aman-dreny ka tsisy fitazany fanamasina ahoana ny ahatonga ny zanakao ho vanina hoe bedabena ngola ny kristiana ary tratran'izay piège zay za variana mivavaka fa alefa any amin'ny crèche ny zanaka alefa any amin'ny centre de loisir ny zanaka raha mbola tsy miasa ianao miteny ianao tezao ny zanakao fa tsisy mavita taizany io mihoatra anao zany. Zay mivady tena vavolombelony zany mihitsy mijanona ny asa tsy nanao fianarana tsy niasa mihitsy mivady satria safidina mivady mihitsy le izy hoe taizany araka ny sitrapon'Andriamanitra dia Estera Joshua dia mbola hitantana foana zay satria renay Estera zavatra tsy ampianarinay anazy ao an-trano miverina avy any ampianarana izy miteniteny foana nisy fotoana ao dia tsy maintsy ampianarinao izy ao an-trano
ka aza mieritreritra mihitsy fa le profy ary anaty na le ary ampianarana riny hoe ho izatra ny lalany amin'izay ty proverbe 22:6 tsia tena hoe kakanao tsia zay ny anasantsika anareo a tongava rehefa misy école pour la famille fa mampisokatra na mifiraisanao amin'ny mpivady tena mitenareo a tsy fahotana mihitsy zany hoe mampianatra momba ny resaka hoe miresaka misy taona mbola tsy nanao atsika tamin'ity resaka radio ty fa miresaka momba ny tsy hoe mivalapatra be koa fa miresaka momba ny sexualité satana iny na tonga le izy lasa ohatry perverti lasa tonga lasa misy zany hoe pornographie zany fa lasa nampivady a dia sakana satana tsy araka fandriana tsy araka tory a dia lasa mitady vady hafa safosafony raha lehilahy satria voasafosafo izy any ampiasana ary raha vehivavy ihany koa tsy mba mahazo doka mihitsy ao an-trano fa voakapoka foana amin'ny lapoaly sy ny sotro voatorako ny sotro satria zay na ohatrany hoe androm-piainany a dia ary izy mahazo tsetsetse amin'ny bandy hafa na lehilahy hafa dia lasa voasitrona ka ianao na kristiana anao tsy kristiana aza manao ampipo mihitsy tsy ilainy zany fa jesosy dia ampy miteny anao a fa ilainao mihitsy ny sekoly ianao zay niteny ratsy mihitsy a tena miteny anao ilainao mihitsy le sekoly raha ao ianao ka mahare tongava mihitsy ny vitanao zany eo amin'ny fiainanao amen fa raha nakole izy a anatin'ny minota fotsiny dia zao misy koa ny olona mouillé fotsiny an'le mosoary le mouillé fotsiny tsy ndraindray vao mamaky tenin'Andriamanitra tsy ndraindray vao mivavaka tena akaikinao mila milona 2 minota fotsiny jereo tsara ny mpanjaka tsy maintsy mitady prince izy inona rehefa nitanjony amin'le prince ho tonga roi rehefa ratrizay miala eto tany izy dia jereo tsara maninona le prince tsy rehefa nany amin'ny école publique maninona tsy ataony ary amin'ny école du village moa zany satria village ny royauté tamin'izany fa manana professeur particulier izy ampianarina izy ho tena bon soldat ampianarina izy aidiriger satria manina satria izy no futur roi tsy maintsy mianatra tena hoe tsy maintsy mianatra ianao tsy maintsy misimprenie momba ny royaume céleste raha te hianeo any royaume céleste any ampiasananao sy any ampianaranao tsy maintsy tena hoe tsy maintsy misy fampianarana ary ianao tsy possible mihitsy ho sanctifié raha tsy miaraka amin'ny apôstôly miaraka amin'ny prophète pasteur docteur sy évangéliste Ephésiens 4 manomboka verset 11 misy an'izany ka hatramin'ny verset 16 tsy maintsy misy école tsy maintsy alehanao ka reny prince reny rehefa tonga amin'ny fotoana ho tonga eo amin'ny toerana izy dia hoy izy sambatra satria soa ihany aho izy soa ihany a fa nampianariny dady fa raha mba eritreretony hoe prince izy a dia tonga dia gâté pourri fotsiny ka tonga teo amin'ny toerana izy tonga dia en une semaine nataoko hoe en un mois rava le royaume mampère tena hoe kaikanao tian'Andriamanitra ianao efa mpahiny Jesosy ny écolage hoe avereo efa mpahiny Jesosy ny écolage ny fanay masina ny professeur ako hoe tiako izy a dia enoko izy dia ataoko zay asaina ataoko amen ka zao jereo tsara ny aka ohatra vetivetika farana 1 minute sisa ny sinoa jereo tsara ny Jeux olympiques 2050 nefa izao dia efa eritreretiny hoe azonao io vao 2 ans dia efa sainy mitsongolo batita hoentiny any ampianarana dia gaka ny européenne sy ny amérikana aveo taty aoriana vao tonga saina daholo dia nanokatra école na tennis dia na 2 ans dia fomba mena raketa koa satria tiana mihoatra lavitra nory tsongasy ry tsy haiko ry Djokovic any aoriana any ka zay ka mizatra tenena mizatra ianao raha tsy mizatra ny tenin'Andriamanitra tsy ahitorako ohatrin'izy ohatrin'ny David raha tsy nizatra nitifitra pilotra ny liona nitifitra pilotra ny loha nitifitra pilotra ny bery izy tena ianao fa nangeza be ohatrin'ny inona ry Goliath ny rahateny tena hoe kaikinao dia mihezo mihitsy izy kapokapo hitako ianao hoe ny rahatenao foana ny cible ianao ihany ny voatifitra tena marina zany a tena marina zany be da be a mitify-tongotra mamahana basy ihany a pa dia tongony ihany ny voatifitra nefa le Goliath efa nataon'Andriamanitra ny koza be mihitsy le olana tena akaiko tena indray ny akaikinao faly fa ngeza be ny olako fa manana teny ray a dia mampidarabika an'io hoy Jesosy il est écrit dia mirodana foana dia mirodana foana ny samoray ihany koa ty tena nahatohana be anahy mihitsy tsy haiko raha mbola misy ao amin'ny YouTube
ny samoray ihany koa japonais indray à 2 ans et demi tena hiver be mbola maizina be sorta kely zazakely 2 ans et demi asaina miazakazaka manao toron-trano zazakely 2 ans et demi satria manino forgena olona le zay ny tenen'le japonais forgena le corne zaza à 2 ans et demi ataty atsika nefa tsika jereo hoe zary manao cache-nez à 10 degré manao cache-nez ny zareo any amin'ny montagne ny zareo a dia la neige a fa tena miazakazaka satria forgena mihitsy Josué 1:8 vakeo any an-trano dia hitanareo le izy zao tsika hitsangana zao tsika mbola hitsangana Josué 1:8 dia anao an'ity hiratsitsika eo fitarian'ny fanahy masina dia hoentsika taty mirindra ny fitariana fotoana Si tu ne connais pas les paroles, ferme juste les yeux. Dans ton cœur au Saint-Esprit. J'ai besoin plus de toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, fais-moi entendre ta voix. Ouvre notre cœur, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Notre famille a besoin de toi. Notre cœur a besoin de toi. Jésus, nous avons besoin que tu nous transformes. Crois déjà que le Saint-Esprit va toucher ta vie. Appelle ton Saint-Esprit, agis dans le domaine de la maison. Et tu verras le fruit de son action.
eo akaikinao hoe tena faly aho mahita anao. Dia tsikitsiky izy. Dis à ton voisin, je suis content de te voir. Marina moa tsika miteny hoe faly aho mahita anao. Pourquoi nous disons je suis content de te voir? Satria nao maro ny olona hoe tsy mety tonga. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas. Nefa ianao eo. Pourtant, toi, tu es là, Tary amin'ny fanahy ianao. conduit par le Saint-Esprit. Fa misaotra an'Andriamanitra tsika Remercions Dieu no ny fahasoavany sy ny famindrapony. de sa grâce et de sa miséricorde. Fa misy koa nefa an'ireo fo mangetaeta Mais il y en a aussi les cœurs qui ont soif izay ao ambadiky ny radio derrière la radio, hita ny fonao. qui voient nos cœurs. Faly koa zahay manana anareo izay ao ambadiky ny radio. Nous sommes aussi ravis de vous avoir derrière la radio. Amen. Amen. Misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ny fotoanandroany. Nous remercions Dieu pour sa présence aujourd'hui. Restsika ao amin'ny Genèse chapitre 2 verset 21. Nous allons lire Genèse chapitre 2, verset 21. Genèse chapitre 2 verset 21. Genèse chapitre 2, verset 21. Amin'ny anaran'i Jesosy. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Amen. Hitantsika teto fa alohan'Andriamanitra nanome ny vady saza ho an'i Adama dia nampatorian'Andriamanitra i Adama alohan'izy nanome ny Ève. Nous voyons aussi qu'avant que Dieu ne donne pour femme à Adam, il a fait endormir Adam. Rehefa jerentsika io verset io Quand nous regardons ce verset, dia miinsiste mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe un profond sommeil. la parole de Dieu insiste sur le fait un profond sommeil. Amen. Amen. Ianao raha tianao hiasa Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, Si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, mila anao mampangina fisaintsainanao, tu dois faire taire toutes les pensées. ny fisaina ny amin'ny fonao, Ton cœur, ny fihetseponao, tes sentiments, satria n'Andriamanitra tsy mila fanampiana avy aminao. car Dieu n'a pas besoin de ton aide. Maro amin'ny olona no tsy tari amin'ny fanahy masina, Beaucoup de gens ne sont pas conduits par le Saint-Esprit, fa tarian'ny ara-nofony. mais ils sont conduits par la chair, leur chair. Ohatrany hoe tsy mety raha tsy maintsy za mihevitra. C'est comme si qu'ils ne peuvent pas agir sans leur bon sens. Nefany Andriamanitra tiany mihitsy ianao hoe manome confiance azy. Pourtant, Dieu aime vraiment que tu lui fasses confiance. Ho an'izay mbola tsy manambady Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, tandremo anao taritiny sentiment anao io. prends garde de ne pas être conduit par tes sentiments. Rehetra i Adama zany hoe matory zany kipo ny masony tsy nandre ny sofiny tsy sensation corporelle niditra tsehatra mihitsy teo. Regardez bien, Adam, il n'y avait aucune de sensation corporelle, il était dans le sommeil. Dia nefany tanora ankehitriny Pourtant, les jeunes d'aujourd'hui, any amin'ny zavatra ampianarin'ny film avec ce que les films renvoient, sy ny amin'ny zavatra hita any manodidina ny ampianarany amin'ny société et sur ce qu'on voit dans la société ou à l'école, dia ny zavatra miasa nefany tsisy matory mihitsy ny tanora. Zavatra hita dia tsisy matory ohatry ny Adama profond sommeil mihitsy ny c'est ce tanora. qu'on voit, c'est qu'il n'y a personne qui dort comme dans un profond sommeil comme Adam. Ohatra rehefa misy bandy gogosy mipoitra iny na sipamanja mipoitra iny Mais quand il y a un bel homme ou une belle fille, dia en ébullition daholo ny hormone tsy hay tsony midobodoboka ny fo. toutes Tsy haiko misy mitselatra tsy haiko. toutes les hormones sont en ébullition, le cœur bat, Dia hoe coup de foudre. les coups de... les Fa gars. nefa teto i Adama tsy Mais misy fotoana nahitany coup de foudre na ny chaleur izy na boratsiko tsy sensation reny Adama mihitsy satria izy tao anaty profond sommeil. Mais à aucun moment, Adam ici n'a eu un coup de foudre. Il n'a rien ressenti car il était dans un profond sommeil. Midika zany Cela veut dire mila tsika mianatra mahatoky an'Andriamanitra qu'on a besoin de faire confiance on a besoin d'apprendre de faire confiance à Dieu amin'ny lafiny rehetra. en toutes choses. Donc restsika ny Jérémie chapitre 29 Lisons Jérémie chapitre 29, verset
tiany kristianina mihitsy izy ity. Jérémie chapitre 29, Jérémie chapitre 29 verset 11. Jérémie chapitre 29 verset 11. Au nom de Jésus, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Io angamba raha publiena amin'ny Facebook dia io anisan'ny tena verset star indrindra amin'ny réseaux sociaux. Si on publie ce verset sur Facebook, c'est l'un des versets stars que tout le monde publie. Fantatsika tsara zany fa Andriamanitra manana fihevitra izay mitondra fiadanana fa tsy loza ho antsika. Nous savons donc que Dieu a un plan qui nous amène vers la paix et non le malheur. Dia maninona nefa ny ianao tsy mahay matoka an'Andriamanitra ny amin'ny vady sazanao, ny amin'ny tokantranonao, ny amin'ny fiovany vady aman-janakao. Et pourquoi tu ne fais pas confiance à Dieu sur ta famille, tes enfants, sur ta vie? Hoy izy Andriamanitra eto hoe izy ozy izy no manana fihevitra izay tsara ho antsika. Dieu nous dit dans ces versets que c'est lui qui a un bon plan qui est bon pour nous. Midika zany fa tsy avy aminao zany ny fihevitra tsara izay heverinao fa tsara ho amin'ny fiainanao. Cela veut dire que cela ne vient pas de nous, ce qui est bon, mais ça vient de Dieu. Matetika mahavoan'ny kristianina dia manana idée reçue ao anatiny izay heveriny fa tsara ho an'ny tenany. Souvent, les chrétiens ont des idées reçues en leur être intérieur. Ils pensent qu'il y a des choses qui sont bonnes pour eux. Dia iny no hoentiny any amin'ny Andriamanitra. Et c'est cette chose qu'ils amènent vers Dieu. Ohatrany hoe izy indray zany proposé hoe tia Andriamanitra amin'ny projet mahasoa anahy. C'est comme s'ils proposaient à Dieu telle ou telle chose qui est bien pour moi. Efa vitako plan mihitsy Andriamanitra izy fa tia apetrako amin'ny branao. Je l'ai déjà planifié, mais je te le soumets. Fa ny anjaranao Andriamanitra, Mais ton rôle, Dieu, atao fotsiny io. c'est de l'accepter et de le réaliser. Maro amin'ny kristianina misaina ohatr'izany. Beaucoup de chrétiens pensent comme cela. Teneno eo akaikinao hoe diso. Dis à ton voisin, c'est faux. Andriamanitra rainao mahafantatra izay mahasoa anao. Dieu, ton Père, sait ce qui est bien pour toi. Ka raha tianao ho fantatra ilay mahasoa anao, Et si tu veux savoir ce qui est bien pour toi, dina tenen'ilay ten'Andriamanitra rehefa toy izy mila ianao makany amin'Andriamanitra. qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Nous avons besoin d'aller vers Dieu. Ianao zany ohatra tsy manambady, alohany ianao maikamaika hoe te hanambady, ndana aloha ianao mahafantatra an'Andriamanitra. Donc, avant, si tu n'es pas encore marié, va d'abord vers Dieu. Misy olana ao an-tokantranonao ndana ianao no makany amin'Andriamanitra, ahafantaranao hoe ahoana kay fomba hiatrehako an'ity mba hivany ny olana ato anatin'ny tokantranoko. Si tu as un problème dans ta famille, dans ton couple, va d'abord vers Dieu afin que tu puisses connaître quel est le plan de Dieu pour ta famille. Tia moa avery foana anaty amin'ny sekoly tokantrano indrindra moa tsika be tanora. Ça, je le rappelle toujours dans l'école de famille, comme moi aussi on a plein de jeunes. Raha ohatra ka mbola ny etaetanao te hanambady mihoatra ny etaetanao fitadiavanao an'Andriamanitra, Si tu as soif d'être marié encore supérieur à ta soif de rechercher Dieu, tena tsy tokony ianao mihitsy ilay manambady. tu ne mérites pas encore d'être marié. Satria na raha ahazo vady ianao dia ny vadinao io lasa maka toeran'i Jesosy. Sinon, si tu seras marié, ce mari ou cette femme va prendre la place de Jésus. Tsarovy tsara fa Eva tsy teo fa iza niaraka tamin'ny Adama hatramin'ny voalohany, i Andriamanitra. Souvenez-vous bien que Ève n'était pas encore là, mais qui était avec Dieu au début? C'était Dieu. Maro amin'ny olona mihevitra hoe rehefa mahita an'ilay vadiko na rehefa tafatsanga tsara ny tokantrano na rehefa izay vao tena tsapa fa hiadana sy mahatsapa hoe tena misy nity sy vao mahatsapa hoe izany hoe miaina anaty fitiavana sy fifaliana. Avery, maro amin'ny olona mihevitra fa hoe rehefa tanteraka le zavatra iriny izay izy vao mahatsapa tena fa sambatra sy mahatsapa tena fa hoe miadana. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'ils s'accomplissent, lorsque leurs désirs sont accomplis, c'est là qu'ils se rendent compte qu'ils sont dans la paix. Fa mila fantatrao fa raha zanak'Andriamanitra ianao, Mais tu dois savoir que si tu es enfant de Dieu, fahasambaranao dia efa ao anatinao. ton bonheur, il réside en toi. Tsy kety intsony ny bonheur Le bonheur n'est plus une quête, fa nataonao ianao natao hizara ny fifaliana sy hizara ny fitiavana. mais toi-même, tu es amené à partager la joie et l'amour. Satria nahoana? Ainsi, Satria na Andriamanitra ao anatinao.
Parce que Dieu est en toi. Fantatrao ve fa ny tokantrano voalohany dia ianao tenanao io. Sais-tu que le foyer, c'est toi d'abord en premier lieu? Saint-Esprit ao anatin'ny esprit anao izy ny tahaka ny hoe Marie, dia ny amanao tahaka ny épouse, dia ny vatanao no tokantranonao. Le Saint-Esprit, c'est comme ton mari. L'âme, c'est comme C'est l'épouse. l'épouse. Et le corps, c'est le foyer, c'est comme le foyer. Et le corps, c'est comme le foyer. Ny olona zany izay mahay mikojakoja ny tokantrano io, ny firaisanao fanomboa ny firaisanao amin'ny fanahy masina. C'est celui qui sait, Communier avec le qui Saint-Esprit. communie avec le Saint-Esprit. C'est celui qui saura comment faire, c'est celui qui saura io olona io no hoe tena mendrika afaka manatokantrano amin'izay. Celui qui sait communier avec le Saint-Esprit, c'est celui qui méritera d'avoir un foyer. Tuisitsika le verset 12 ny amin'ilay Jérémie 29. On va continuer à lire le verset 12 de Jérémie 29. 12-13. Verset 12-13. Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Mara amin'ny olona zao ohatra te hahazo vady fa tsy te hitady an'Andriamanitra. Beaucoup de gens désirent avoir une femme ou un mari, mais ils n'ont pas le désir de rechercher Dieu. Nefa le vady sahazany Pourtant, le mari ou la femme qui lui est réservé, dia ao amin'Andriamanitra. il ou elle réside en Dieu. Fa ianao raha ohatra ka tsy te hitady an'Andriamanitra ianao, Si tu ne veux pas rechercher Dieu, dia fitany dia vola ianao. le diable va te piéger. Dia proposer ianao olo isan-karazany. Le diable va te proposer différentes personnes, Zay mety projet manokana zay natsanganao sy tsy haiko, d'autres projets que toi peut-être tu les as mis en place, fa tsy projet avy amin'Andriamanitra. mais pas un projet qui vient de Dieu. Ka mila zany tsika mifototra foana amin'ny fahafantarantsika an'Andriamanitra Ainsi, nous devons toujours nous baser sur notre connaissance de Dieu, mba hahazoantsika an'izay hoe fihevitr'Andriamanitra zay miadana eo amin'ny fiainantsika. afin que nous entrions toujours dans cette plan de Dieu, que nous résidions dans son bonheur. Amen. Mila zany ianao mitady an'Andriamanitra. Nous avons besoin de rechercher Dieu. Matetika ny jeune moa izay mivady jeune fantatra tsara zany jeunesse zany sao nareo mihevitra be hoe tsy hainay zany jeunesse zany. Nous sommes jeunes, mon mari et moi, nous savons bien ce que c'est la jeunesse. Ka nareo tsy afaka hivatra sakabelohanay mihitsy. Ne nous racontez pas des histoires parce qu'on sait c'est quoi la jeunesse. Voilà. Ne nous racontez pas de Dia ao anatin'ny fahatan'ny rano izay samy joro eto anaty ianareo hoe afaka miaina sitrapon'Andriamanitra. Et dans notre jeunesse, nous pouvons dire devant vous qu'on peut accomplir la volonté de Dieu même en étant jeune. Teneny eo akaikinao olona miavaka ianao. Dis à ton voisin, tu es un Olona privilégié. natao navahana mihitsy ianao. Dieu nous a appelés pour faire la différence. Tu es mis à part. Atao conviction anatin'ny fonao mihitsy ny hoe je suis né de nouveau pour faire la différence dans ce monde. Amen. Rehefa mazava ao anatinao zany teny anao fa na mivoaka eto ary ianao ka misy mandrebrevanao tsisy rarahanao inona zany. Quand tout ceci est clair dans ta tête et quand tu sors d'ici, et si quelqu'un t'agresse, personne ne te touchera. Si le monde t'embête sur le fait que tu es différent, mais que pourtant tu sais qui tu es en Christ, tu n'en as rien à faire du monde. Satria nahoana fantatrao hoe izy ianao fantatrao hoe inona ny programme-Andriamanitra ho anao, fantatrao hoe wise ianao. Car tu sais quel est le programme de Dieu sur ta vie et tu sais où tu iras. Ka androany ohatrany hoe teny foana ho an'ny tanora ilay izy magaga. Aujourd'hui, c'est un peu comme une parole pour les jeunes. Fa tsy teneny izy tanora daholo tsika eto fa tsisy antitra. Mais dis à ton voisin, Tsolokolo-poana ianao hoe nous sommes tous des jeunes. non, tsolokolo-poana. Tu n'es pas un moins que rien, Tu n'es pas n'importe qui. tu n'es pas n'importe qui Ka anaonao foana pour faire n'importe quoi amin'ny fiainanao. sur ta vie. Tu n'es pas n'importe qui pour faire n'importe quoi. Satria nahoana teneny izy hoe satria navidiana tamin'ny rano Jesosy ny fiainanao io. Parce que tu avais été racheté par le sang de Jésus.
Avery foana koa atao amin'ny sekoly ny tokantrano hoe sarobidy loatra ianao io. Je rappelle aussi souvent dans l'école de la famille que tu es précieux aux yeux de Dieu. Indrindra ny vehivavy. Surtout les femmes. Aza velavelan'ny lehilahy anaovan'izay tiany ny tenanao satria na rahan'i Jesosy mihitsy mividy anao io. Ne laisse pas les hommes faire ce qu'ils fassent sur toi, c'est ce qu'ils veulent sur toi, car le sang de Jésus t'a Le racheté. sang de Jésus t'a payé. Le sang de Jésus t'a payé. A payé pour toi. A payé pour toi. Ka raha misy lehilahy tenanao hoe tena tiaka ianao fa raha ohatra ka vatanao mihitsy nomenao amiko dia izay vao fantatra ianao hoe tia. Ka raha ohatra ka misy lehilahy Ainsi, s'il y a un homme ka mitaky profim-pitiavana aminao qui réclame une preuve d'amour, dia hoe vatanao no omena, que c'est toi qui donnes ton corps, dia raha omenao vatanao et si tu donnes ton corps, manambany tenanao ianao zany. tu te rabaisses toi-même. Satria ianao tsy mikolompona intsony. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Efa tsy nanaovana amin'ny zava-poana intsony no fiainan'ny tenanao. Tu n'es pas fait pour faire n'importe quoi. Raha Jesosy mividy anao C'est le sang de Jésus qui t'a racheté, natonga anao tempolo ny fanahy masina. afin que tu sois le temple du Saint-Esprit. Mila tsika mahay miaina anatin'ny fahamasinana. Nous avons besoin de vivre dans la sainteté. Tsy tonga sarotra amintsika manao an'izay Cela ne devient pas difficile pour nous rehefa tena tonga faratapony eo amin'ny fiainantsika Jesosy. quand Jésus est notre priorité. Tena tsapanao ianao hoe tian'Andriamanitra. Tu te rends compte que Dieu t'aime, Ka raha Andriamanitra ary tena mikolokolo anazy sy nividy et si Dieu m'a façonné, il m'a choisi, dia ekeko ny tenako ho tehiriziko ambany sitrapony. et j'accepte de marcher dans sa volonté. Amen. Fa mila mahafantatra ianao aloha hoe ny tena programa tsara ho anao Mais tu dois connaître d'abord que ce qui est bien pour toi dia any amin'Andriamanitra. vient de Dieu. Ajanony ary ny film jerenao taloha reny. Mais ne regarde plus les films que tu as regardés Tsy avant. haiko izy mety romantique izy mety romance izy tsy haiko. Peut-être que ce sont des films romantiques. Reny hiran'ira nampitomananao taloha reny dia nabotsina amin'ny fonao reny. Les chansons que tu as chantées auparavant, Sady nalatsaka mihitsy ny ray ny-delony dia mijery. qui t'ont fait pleurer, qui t'ont ému. Mijery varavarankely ianao dia latsaka ny ora dia Tu regardes par la fenêtre et dia la pluie tombe, misaintsaina an'le bady nanarainao tany. et tu penses au garçon. Rapide zao dia hoe 14 février. Demain, c'est le 14 février. Izy zao zany Saint-Valentin zany. C'est qui le Saint-Valentin? Mba teneniko anaty baiboly raha misy an'izany masina Valentin zany ao. Regarde dans la Bible s'il y a quelqu'un qui s'appelle Hoe Valentin. fety ny fitiavana hono. Soi-disant, c'est la fête de l'amour. Teneny eo akaikinao hoe Dis à ton voisin, izay manana an'Andriamanitra hoe celui qui a Dieu, dia mifety ny fitiavana isan'andro. et la fête de l'amour, c'est tous les Amen. jours. Za zao vato mifety ny fitiavana aminy foana izy isan'andro. Mon mari me dit toujours l'amour tous les jours. Ah, amen. Dieu est amour. Le flot d'eau vive de l'amour mirotsaka eo aminao isan'andro. Les Nous flots- n'est pas dans le moule. Tsy hoe 14 dia iny daholo ny mamoaka ny tsaikitsaiko sy ny tsaiko rehetra any. Teneny eo akaikinao hoe ny tany hoe Dis à ton voisin, la dia terre, miasa amin'ny nofo. Fa fitaky reny. Amen. Kalika eo amin'ny baiboly ny fiainanao. la Bible, ta vie sur la Bible. Izay aloha dia ampianarina eto amin'ny sekoly mihitsy hoe tsika mifototra amin'ny baiboly. On apprend à l'école toujours que de se baser sur la Bible. Ny base ny fiainantsika La base de notre vie dia baiboly. est la Bible. Izay zavatra rehetra tsy anaty baiboly Tout ce qui n'est pas dans la Bible dia out. est out. Izay anaty baiboly inona. Amen. Manaraka Ce qui est dans la Bible est in. Amen. Ka Andriamanitra zany mana fiheverana ho anao io, ho an'izay vaty sazanao, ho an'ny tokantranonao. Dieu a un plan pour toi, pour ta famille, pour ton foyer. Fa makanesa ianao alohany Mais amin'Andriamanitra. avant tout, va vers lui. Amen. Zao tsika vao tena nomboka ny sekoly tokantrano. Resitsika ny eo amin'ny Jean chapitre 2, On va lire Jean chapitre 2. verset 1 à 10. Jean chapitre 2, versets 1 à 10. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué,
La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Alors il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils y emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changea en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Amen. Teto dia hitantsika fa toerana nisafidy toerana ray Jesosy anaovana fagagana voalohany. Ici, nous voyons que Jésus a choisi une place pour faire son premier miracle. Dia ao anatina fanambadiana. C'était lors des mariages. Dia rehefa jerentsika tokoa nefany a tao amin'ny Genesis, Et quand on regarde dans la Genèse, dia nanomboka Andriamanitra tamin'ny tantarana mpivady anankiroa Adama sy Eva. Dieu a commencé avec l'histoire d'Adam et Ève. Midika zany a fa sarobidy a sy saropady amin'Andriamanitra ny tokantrano. Cela veut dire que le foyer est très important pour Dieu. Maninona moa saropady a ny momba ny tokantrano? Pourquoi le foyer est si important pour Dieu? Satria na ny olona rehetra dia mivoaka sy ny fipoiran'ny olona rehetra dia avy anaty tokantrano. Car tous les hommes sortent d'un foyer, de la Source ny famille. olona rehetrarehetra dia tsy maintsy foyer foana. La source Mariage. de tout homme, ça vient toujours du foyer, du mariage. Dia inona ny zavatra hitantsika nefa anatin'ny société? Et qu'est-ce qu'on voit dans la société? Génération perverse. On voit des générations perverses. Noho n'inona? Noho ny tokantrano a izay tsy mifototra intsony tanatin'ny sitrapon'Andriamanitra. À cause des foyers qui ne se soumettent pas à Dieu. Lahy tsy mahafantatra an'Andriamanitra, vavy tsy mahafantatra an'Andriamanitra, miray, miteraka, zanaka, izay tsy hainy tsy mahafantatra an'Andriamanitra. L'homme ne connaît pas Dieu, la femme ne connaît pas Dieu. Ils enfantent un enfant qui ne connaissent pas Dieu. Dia paritaka ny olona eran-tany a dia lasa perverti monde. Le monde est perverti, Satria na Satana lasa nanapaka tao anatin'ny tokantrano raha olombelona. car c'est Satan qui a régné, a dominé dans le foyer des hommes. Fa androany a manana vaovao mahafaly ho anao a. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, Rehefa tonga Jesosy quand Jésus est venu, dia miova ny zavatra rehetra. toute chose a changé. Amen. Teto a dia rehefa nandeha ny fety a dia lasa tsy ampy ny divay. Ici, lorsque la cérémonie a commencé, il n'y avait plus de vin. Dia Jesosy a tonga nivahiny araka tamin'ny Marie mamany a tao amin'ny mariage io. Jésus était venu avec sa mère lors de ce mariage. Dia inona ny réaction amin'ny Marie voalohany? Quelle était la réaction de Marie? Nakany amin'ny Jesosy izy dia niteny an'le manque a tao anatin'le fety. Il est venu à Jésus pour lui dire qu'il y avait un manque lors du mariage. Ianao ve ninona zavatra mety tsy mety ao tokantranonao? Mba ve ianao mihazakazaka makany amin'ny Jesosy milaza ny zavatra tsy mety aloha? Et toi, est-ce que tu cours vers Jésus quand il y a des choses qui ne vont pas dans ton foyer? Ianao ve mba teto zao Jesosy nivahiny fotsiny a. Ny sasany a rehefa manao mariage a tsy mampivahiny an'i Jesosy koa anatin'ny fetin'ny mariage. Il y a des gens qui, quand ils font leur mariage, ils n'invitent même pas Jésus dans leur mariage. Milaza izy fa kristianina. Ils se disent pourtant chrétiens, Raha tonga anao amin'le fety a, mais quand tu vas à la cérémonie, kilalaka no manapaka ao. il y a des musiques, c'est les musiques du monde qui dominent. Fa efa vita tany amin'ny opéra sy ny pretra sy ny pasteur izay nilavana an'i Jesosy. On a fait toutes les cérémonies auprès du pasteur. Teneno io akaikinao a, manomboa miaraka amin'i Jesosy a, Dis à ton voisin, commence avec Dieu et finit avec Dieu. et finis avec Dieu. Amen. Tsaroa fa Satana te hanasaraka aminao foana amin'i Jesosy. Souviens-toi que le but du diable, c'est de toujours te séparer de Dieu. Dia ny zavatra ataony a, Et ce qu'il fait, nofonao io kilikitiany. c'est ta chair. Eveely io nofonao io. Il veut toujours toucher à ta chair. Nofonao tokony atory. Ta chair doit dormir. Ina moa le hoe nofo? C'est quoi la chair? Dia izay taritin'ireo 5 sens anao ireo. Ça rapporte toujours avec nos 5 sens.
dia tsaroa fa ny 500 sanareo a Souviens-toi que notre cinq sens, dia memettre message any amin'ny amanao il émet toujours des messages vers notre âme. dia maro amin'ny olona guiden'ny amana Et beaucoup de gens sont guidés par leur âme satria influencen'ny 5 sensany parce qu'ils sont influencés par leurs cinq izay sens nititien'ny satana que Satan a utilisé dia adininy a et ils oublient, mitarihan'ny fanahy masina ils oublient d'être conduits par le zay le Saint-Esprit. teneko amin'ny tanora hoe tandrema C'est pour ça que je fantatra azy dis- amin'ny fahatanyrany zany scientifiquement parlant c'est pour ça que je dis aux jeunes, faites attention, je sais ce que c'est la jeunesse. ny sipa nge tsara foana Les petits copains sont beaux, bien sûr, tena aminao fa tsy zany natao hoe fifankatiavana mais je te le dis, c'est pas ça le vrai tsy amour. vitan'le anao rendez-vous kely etsy sika dia Cela ne se résume pas à faire lay zany ko mandeha un resto rendez-vous ici à droite à gauche. mba misy sakamina anaty metro On se tient un bras dessus mba dans le ohatrany hoe métro, misy chaleur humaine comme s'il y a une chaleur humaine. fa raha mbola tsy chaleur an'i jesosy mahampy anao fa iny lehilahy iny misy olana Mais si la chaleur de Christ n'est pas encore, ne te suffit pas encore, ataovy ampy anao aloha jesosy ouais. Que Jésus te suffit en premier lieu. dia izay anao sura fa ho taritina any amin'le fihevitra izay hitondra fiadanana ho anao Après, tu seras sûr qu'il va te conduire vers son toy isika bonheur. ilay tantara miaraka amin'ny Marie sy Jesosy Continuons l'histoire de Marie et de Jésus. dia rehefa naturel be ny réactionny Marie La réaction de Marie était très naturelle. fa zao jereo tsara ny valiteny Jesosy ohatrany nagaga Mais regardons bien la réponse de Jésus eo amin'ny verset 4 au verset 4. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Nisy hika kely zany a tao anaty motivation Marie. Il y avait un hic dans la motivation de Marie. Rehefa namaly azy Jesosy a Quand Jésus lui a répondu, dia namerina Marie tamin'ny plasiny a il a remis Marie à sa place mba ahafantaran'ny Marie hoe afin qu'elle sache iza marina moa za Jesosy. qui est vraiment Jésus. Teto Jesosy dia tsy niteny hoe mère fa niteny Jesosy hoe femme. Ici, Jésus n'a pas dit mère, mais il a dit femme. Misy dikany be zay Cela veut dire quelque chose. satria na Marie mihevitra be Car Marie croyait hoe tena marina aniraka an' Jesosy izy tahaka mibalita kely andala lesbaine no mba mividy vai kely miaraka amin'ireo mpanompo ireo a il croyait juste dire à Jésus, vas-y, fais ce que... Marie dans sa tête considérait Jésus encore comme son petit garçon de la maison qu'elle pouvait envoyer avec les serviteurs va un peu au magasin du coin pour nous racheter du vin. Zay tao anatin'ny Marie dia corrigeny Jesosy a Marie. Jésus a corrigé Marie. Ozy izy Jesosy hoe za nge tsy zanakao e. Jésus a dit, moi je ne suis pas ton fils. Fa tadio le tenen'ny anjely taminao. Mais souviens-toi de ce que l'ange t'a dit. Emmanuel, Emmanuel, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dia jereo fa se ressaisir Marie. À partir de cela, Marie s'est ressaisie. Ary ny réaction Marie rehefa avy eo a nofototra ny toe-po tokony halan'ny kristianina rehetra. Et la réaction de Marie par la suite, c'est la réaction que tout chrétien doit avoir. Toy isika eo amin'ny verset 5 jereo tsara ina ny tenen'ny Marie. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Amen. Tsika kristiana mila manaiky hoe ekeko fotsiny izay tenenan' Jesosy a ataoko. Nous, chrétiens, nous avons besoin juste d'accepter ce que Dieu nous dit de faire. Tonga saina amin'izay Marie Marie s'est ressaisie, a pris conscience hoe Jesosy kay a tsy mpiasako tsy zanako ka afaka irako amin'izay tiako. que Jésus n'est pas mon enfant ni un serviteur afin que je lui fasse ce que je veux qu'il fasse. Fa izy kay le Andriamanitra. Mais Jésus, c'est un Dieu. Izy le manapaka C'est lui qui domine ary izy mameno directive et c'est lui qui donne toutes les amana directives ny olana pour résoudre tous les problèmes. ahafantarana ny directive hitondrana anahy any amin'ny fihevitra izay mitondra fiadanana fa tsy loza ho anahy. C'est lui qui donne toutes les directives. Il sait aussi ce qui est bon pour moi. Maro amin'ny kristianina zavatra efa avonina no entiny eo anatrehan'Andriamanitra dia forceny eken'Andriamanitra. Beaucoup de chrétiens, ils ont déjà quelque chose de près en eux et c'est cela qu'ils soumettent à Dieu. Jesosy tsy mpiasanao, Jésus n'est pas ton tsy serviteur. balita kelinao izy.
n'est pas ton, Ce n'est pas... ton petit bon, il Ce n'est n'est pas pas ton ton petit bombard. serviteur. Ce n'est pas ton petit bombard. Oui, je fais ça, fais ceci tout de suite. Ny olona manao an'i Jesosy ohatran'ilay génie de la lampe reny misy fotoana. Les gens font de Jésus comme les génies de la lampe, souvent. Je frotte la lampe et vraiment réalise ce que je veux. Mais avec Jésus, c'est pas ça. Tu viens à Jésus pour le dire, quel est ton plan pour moi? Mais il y a beaucoup de chrétiens qui viennent chez Jésus pour lui dire, mon plan pour ma fille, c'est ça, Jésus réalise ça. Mais Jésus a dit, j'ai un plan de bonheur pour toi. Est-ce que tu peux accepter ce fait que Jésus a un plan de bonheur pour toi, mais toi, tu ne sais pas ce qui est bon pour toi? Est-ce que tu as déjà invité Jésus pour lui demander son avis? Avec la personne qui est avec toi? Peut-être à niveau des problèmes que tu as dans ton foyer. Est-ce que tu as déjà demandé son avis? Et est-ce que tu as réagi comme Marie? Quand est-ce que ton cœur s'est ouvert? Est-ce que tu as fait comme Marie en disant je suis ton serviteur? Amen. Fais simplement ce que Dieu te dit. C'est parce que ça va te conduire. Au plan. Dieu veut accomplir le meilleur pour toi. Plus que tu ne le penses, au-delà de ce que tu le penses, fais-lui confiance. En toutes choses. Et tu sais quel est verset 6. À partir du verset 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Il t'a dit que toi, ni 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs. Nous voyons aussi qu'il y avait des vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Il ne vous marque une purification. C'est quoi la marque de la purification? C'est la marque de la sainteté, de la pureté. Cela veut dire que tu dois obéir à Dieu dans ton foyer. Même si tu n'as pas encore ton foyer, commence déjà à vivre dans la sainteté. Car Dieu agit toujours dans la sainteté. La sainteté, ce n'est pas tuer ou être tout tirer la tronche. Mais la sainteté, c'est que tu te soumets à Dieu. Peut-être qu'il y a des femmes qui s'habillent comme des sœurs. Mais lorsqu'elle est dans le foyer, elles répondent à leur mari. Cela veut dire qu'elle n'est pas sainte. Il y a des hommes. Peut-être qu'il est serviable dans son travail. Tout le monde lui dit qu'il est sympathique. Mais quand il rentre chez lui à la maison, il fait de sa femme comme une esclave. Cela veut dire qu'il n'est pas saint. Peut-être que tu es un jeune chrétien. J'aime Jésus. Tu fais des j'aime sur Amen Facebook. si tu aimes Jésus. Tout le monde fait Amen. 1000 j'aime, 4000 j'aime. Mais quand Jésus regarde ta vie, est-ce qu'il apprécie de regarder les choses dans ta vie? Le Saint-Esprit aussi, c'est la marque de l'eau. Dans la Genèse, quand Dieu a créé la terre, la parole de Dieu le dit. L'Esprit de Dieu se mouvait sur l'eau. Si tu veux que le Saint-Esprit se mouve dans ta vie ou dans ton foyer, adopte une vie de sainteté. Le fruit que le Saint-Esprit va réaliser dans ta vie,
est bien meilleur no mety zay heverinao fa plaisir tianao tanterahanao zao que ce que tu penses de ce que tu peux faire aujourd'hui, fa mitaka anao nefa ny rapitso mais qui va te piéger demain. ny convoitise a La convoitise, dia zavatra ohatrany matsiro eo c'est quelque chose comme ce qui est bien. fa ny après a Mais après, ça se complique ça se complique. dia ampamitondra anao any fahafatesana Et qui va te conduire à la mort. zay teneniko anareo tanora C'est pour ça que je dis toujours aux jeunes, le misipasipa hoa matsiro foana le petit copain copine matsiro les petits copains et copines, c'est bien. facile nge facile C'est facile. tsy misy responsabilité commune nareo samy mbola mana fiainanao Il y a c'est pas que de les plaisirs responsabilité il y a que les commune. plaisirs Il y a charnels que les plaisirs. mise en avant be charnel fa avy eo a raha ohatra anao ka iny foana raha ohatra ka tsy nentinao toenatren'andriamanitra iny zavatra iny Mais si tu n'as pas amené la chose à Dieu, amitaka anao foana iny cela azour va loatra toujours te piéger un jour ou l'autre. dia nefa mitanjo satana analanao a ao edena Mais alors que le but de Satan, c'est de t'enlever d'Éden. titiena anao am'le voankazo tsy azo hoany tiens Il te titille avec goûte le ça fruit et c'est défendu. bon vas-y mange c'est bon ben, bien sûr quand tu le manges sur le coup en quelques secondes c'est bon fa iny avy eo vokatra teo tonga dia tezitr'andriamanitra dia voaloaka Mais quel le fruit après? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu était en colère et saoritsika an'andriamanitra rendons grâce à Dieu. satria tsika tsirairay avy reto a Parce que nous ici, impiritsika nihinana an'le voankazo tsy tokony nazo hohanina combien de fois nous avons mangé le dia fruit nefa ntsika récupéren'andriamanitra Pourtant Dieu nous a toujours récupérés. zany izy fotoana teny fany masina zay misy ozy izy ny olona tsy mahafantatra ny valeur en grâce de Dieu Le Saint-Esprit m'a dit un jour qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'est la valeur de la grâce. everin'ny olona fa ny grâce a dia hoe afaka manota dia bebaka dia manota indray Ils pensent que la grâce, c'est qu'ils peuvent pécher et qu'ils se repentent et après ils refont ce qu'ils refusent. fa ny grâce a Mais la grâce, ianao tsy mendrika io mihitsiny toi qui ne mérites rien du tout, mbola ny récupéren'andriamanitra toi Dieu t'a encore récupéré. ka raha fantatrao zay valeur an'izay grâce zay a Et si tu prends conscience de cette grâce, dia misy taona ohatra tsy tafihetsika zany il y a des fois où tu ne peux rien faire, ohatra hoe tsy tahivoako ny trano zany io tongotrao io que tu n'as pas envie de sortir de sio la dia ianao maison, manota indray parce que tu as peur dia que iny tu ianao le vas pécher. mangataka ny herin'ny fanamasina hoe tario a Et c'est là que tu appelles le Saint-Esprit pour te conduire. satria za tsy tahisaraka aminao tsony Car je n'ai plus envie de te quitter, dia ho Saint-Esprit, andevony devoly a afin que je ne puisse plus être sur la servitude du diable sy ny zao rehetra zao et tout ce qui va avec. amen fikiry jesosy Attache-toi à Jésus. amen dia toy izy atsika dia mipréciseny jesosy teto hoe nisy 6 vazy Jésus a précisé ici qu'il y avait des vases. dia le 6 vazy ireo sy nibaikony jesosy hoe feno rano daholo Jésus a dit de remplir les 6 vases d'eau. midika an'izany a jesosy tsy manao asa tapany izany Cela veut dire que Jésus ne travaille jamais à moitié. mety ianao tokantranonao mbola ianao rery ny converti Peut-être que dans ta famille, toi, tu es le seul converti fa raha misy 6 membre ao anatin'ny famille anao et qu'il y a peut-être 6 membres dans ta tsy maintsy famille. naterahany jesosy hatramin'ny farany ny asa famonjena Jésus va amen accomplir jusqu'à la fin le salut. amen Dans ton fa foyer. mila aloha ianao io feno Mais toi, d'abord, tu dois être rempli. akatoavy ny sitrapon'andriamanitra Marche dans la volonté de Dieu. mijoroa ianao raha vehivavy ianao Si tu es une femme, ekeo fotsiny raha lehilahy soumets-toi à ton mari. raha lehilahy ianao Si tu es un homme, tiavo ny vadinao aime ta femme. raha zanaka ianao Si tu es un enfant, aza maika tenana fahaleovatena ne te décide pas pour avoir ton indépendance. obéir à tes parents atao fotsiny Fais simplement. fa jesosy hoa tsy manao asa tapany Mais Jésus ne fait jamais les choses à moitié. tsy haiko izy mety ny ankonanao mbola tsy ao aminy amin'izao fotoana zao tsarovy izy zao dia hoeto amin'i jesosy tahaka nanatona amin'ny Marie an'i jesosy Je ne sais pas quelle est ta famille qui n'est pas encore en Dieu. Souviens-toi de lui aujourd'hui. dia teneno jesosy hoe inona no tokony ataoko mba hakasika an'izy ireo Dis à Jésus, demande-lui qu'est-ce que tu dois faire afin qu'il soit touché. fa tsy lany andro anao mitarana momba ny défaut Mais ne perds pas ton temps à te lamenter, à te plaindre sur ses défauts. fa ianao mihitsy no fitaovana ampiasain'i jesosy a Parce que toi, tu es l'instrument que Jésus va utiliser. tonga tanan'i jesosy ianao a Tu vas devenir sa main mikasika azy pour le toucher. amen dia toy izytsika indray dia ozy jesosy au verset 8 On continue puisez avec verset maintenant 8. leur dit-il et portez-en
à l'ordonnateur du repas et ils l'emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau, l'eau changea en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, et il l'appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Amen. Le monde te piège. Quand il veut te piéger, il te propose des choses qui semblent être bonnes, mais au final ce sont des choses mauvaises. Mais quand tu es avec Jésus, la fin est le meilleur. Amen, la fin est le meilleur. Et Et cependant aujourd'hui que la fin de ta famille sera vers la perfection. Si c'est Jésus qui domine dans ta vie. Si tu es jeune, que tu t'accroches à Jésus, ta fin sera meilleure. Amen. On a tombé pour te endrika ny hoe misy fety mitondra firavoravoly mitondra fifaliana. Le vin dans la Bible, c'est une marque de fête, de joie. Ozy izy Jesosy hoe je suis ozy izy je suis venu apporter la vie en abondance. Fantatrao ve zany hoe fiainana be da be ny tian'Andriamanitra omenanao io? Sais-tu que Jésus veut te donner une vie en abondance? Ko maninona anao mbola te hihinana ny fiainana any amin'izao tontolo izao ihany? Et pourquoi veux-tu encore goûter la Ny vie du monde? tenin'Andriamanitra efa miteny fa mitondra fahafatesana. La parole de Dieu dit que le monde nous conduit à la mort. Le monde est attrayant, le monde c'est lumineux. Fahafamitahany reny. Mais tout ce qu'il y a dans le monde, c'est un piège. Fa ny tena mamy sy tena matsiro, ny fiainana tena matsiro dia tsisy fahon'Andriamanitra. Mais ce qui est bien pour toi, cela réside en Dieu seul. Satana mpandainga milaza fa la vraie vie c'est ce qu'il y a dehors. Le diable dit, le père du mensonge, il dit que la vraie vie, c'est ce qui est en dehors. La vraie vie est dans la maison du Père. Amen. C'est dans la maison du Père. Raha ohatra ianao ka efa nanolo tenan'i Jesosy, Si tu as déjà donné ta vie à Jésus, la vraie vie est là où tu es. Le bonheur est là où tu es. L'amour est là où tu es. Si tu es une jeune fille, ne cherche pas l'amour chez un garçon. Mbola tsy fantatrao zany ny fitiavan'Andriamanitra, hoy ianao mila izay besoin izay, mila fitiavana any amin'ny lehilahy. tu ne connais pas encore peut-être l'amour de Dieu. Si tu as besoin d'un amour envers un homme, Les garçons vont jouer de toi. Satan va jouer de toi s'il sait que ce dont tu as besoin est normalement en Dieu, mais tu cherches ailleurs, il va te proposer tout et n'importe quoi. Et ça, c'est sûr. Je suis passée par là, heureusement que j'ai quitté cette vie. Tout le monde ici, on a quitté cette vie. Quand d'autres qui anaty tokantrano masina, tian'Andriamanitra mba tsy handalo an'izay intsony ny taranakitsika izay ho avy. faisons de notre foyer un foyer sain afin que notre génération ne marche plus dans nos anciennes voies. Amen. Averko, Dieu nous a appelés pour faire la différence. Dieu nous a démoulés du monde. Aza manaiky tsony tsika remouler Satan au monde ndray. N'acceptons plus d'être moulés par Satan dans le monde. Dieu nous veut alors nous utiliser pour être des sources d'inspiration pour le monde. Le monde a besoin de voir la révélation des fils. Est-ce que ta vie donne envie aux gens de sortir du ténèbre, du trou où ils sont? Si nous vivons encore comme eux, à quoi bon qu'ils croient en notre Jésus parce que nous sommes comme eux? Mais est-ce que vraiment Jésus est précieux dans notre vie? Le Saint-Esprit manove fanay masina. Est-ce que vraiment le Saint-Esprit, Izy ny premier amour anao. ça doit être lui ton premier amour? Ne cherche pas love ailleurs, le love est en toi. Amen. Vous allez en Romains 5:5, le Saint-Esprit déverse son amour dans ton cœur. Pourquoi tu veux chercher l'amour chez un garçon, chez une fille qui va te tromper, qui va t'utiliser comme une chose, alors que Jésus a utilisé son corps pour donner son amour pour toi?
Tu dois prendre conscience de cet amour de Dieu. Tu seras en compassion de ta famille qui n'est pas encore en Jésus. Tu n'as plus de force d'être en colère envers eux. Même s'ils font des choses que tu n'aimes pas. Parce que l'amour de Dieu bouillonne en toi. Tu as compassion des âmes. Tu veux tirer les hommes de tes trous. Et si c'est toi qui veux sauter dans les trous, comment veux-tu que ta famille s'en sauve? Amen. Le l'ordonnateur, tu n'aurais pas été étonné. Jésus ne fait toujours des choses à la perfection. Peut-être que tu as connu Dieu dans un foyer. Aujourd'hui, je suis heureux de te dire que tu vas aller de meilleur au meilleur. Car tu as invité Jésus. Tu ne l'as pas pris comme un simple invité, mais tu l'as fait demeurer. Si Jésus était un simple invité, mais il a vu l'état de cœur de Marie. Et même si ce n'était pas le bon moment, il a quand même accompli le miracle. Ainsi, si Jésus vient pour demeurer de ta vie, je suis heureux de te dire, même si au moment où pas mais quand tu as l'état de cœur de Marie, Jésus va faire un miracle dans ton foyer, dans ta vie personnelle. Jésus, quand Jésus voit un cœur qui est prêt à le recevoir, même s'il n'a pas envie de faire un miracle, s'il est obligé de faire un miracle. Amen. On a vu aussi que la transformation, que l'eau s'est transformée en vin. Dans le foyer, il doit avoir toujours une transformation. Au niveau de l'état de cœur, au niveau des comportements, des attitudes, au niveau des relations, pour marcher toujours vers la perfection. Si c'est vraiment Jésus qui domine dans le foyer. La vie avec Jésus, il n'y a pas de stabilité. C'est Satan qui ment quand il dit que la vie de chrétien, c'est ennuyeux. Moi et pasteur, on n'a pas une vie vraiment. Il n'y a pas d'ennui dans notre vie. Mais regardez ce que Satan fait. On dirait que la vie du monde est excitante. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est la chair qui mais notre excitation, ça débute en l'esprit. Ça vient de l'esprit. L'excitation, c'est dans l'esprit. Notre corps doit être discipliné. Est-ce que tu ressens vraiment la présence de Dieu dans ton âme et dans ton esprit? Ce qui fait que beaucoup de chrétiens font de n'importe quoi. Parce qu'ils recherchent des excitations en dehors. Mais ils ne recherchent pas l'excitation qui vient du Saint-Esprit. Le témoignage de Taditine est... Elle a dit qu'il y a quelque chose qui le pousse toujours à prier. Les sources à l'intérieur. Car le source qui l'anime, ça vient de l'intérieur. Elle ne cherche plus le bonheur ou la joie dans les divertissements. Mais la joie vraiment demeure en elle. Et elle devient plus efficace en tant qu'épouse dans son foyer. Ainsi, quand son mari arrive à la maison, peut-être qu'il a oublié de lui donner des fleurs. Mais il voit une femme souriante. Il y a quelque chose. Il se dit en lui qu'il y a quelque chose qui a changé. Est-ce que quand le monde nous voit, est-ce qu'ils peuvent dire il y a quelque chose de différent, cette personne?
Est-ce qu'ils peuvent nous dire il y a quelque chose de différent, celle-là ou celui-là? T'es manantna anao izy. Et le monde va t'approcher. Defa inona mihitsy fa tonga anao ohatr'ohatra ny hafa kely. Il va commencer à t'interroger pour dire mais qu'est-ce Iny que aloha rehefa teny hoe Jesosy le izy. Et là tu dis c'est Jésus. Mon amoureux hoe. Jésus mon amoureux. Amoureux tsy misaraka amiko mihitsy io amoureux io hoe. Amoureux qui ne séparera jamais de Zay ny moi. rendez-vous anay hoe tsy mila kilometatra vao afaka mihaona. On n'a pas besoin de faire des kilomètres pour nous, entre nous. Na aiza misy aho hoe. Peu importe où je suis, Dia ny fitiavany son amour manarina foana. me relève toujours. Rehefa feno an'izay ianao rahalahy rahavavy. Quand tu es rempli de cela, homme ou femme, Miadana ho azy ao tokantrano. ton foyer résidera dans la paix. Tsy misy an'le mitaky be andrangamanao nyzao anao vao faly. Tu ne demanderas plus quelque chose à ton mari, Na rangahy lasa ohatran'ny maivamaivana azy. même ton homme deviendra, Lasa décontracte ne rangahy sera plus décontracté, épanoui madame. car sa femme est épanouie. Raha matoa koa lasa tsy le mipara rehetra hoe dia atao ho azy ny rangahy indray zao La femme aussi ne sera plus excitée, fa samy décontracte izy mitsanona. parce qu'ils sont tous les deux contractés. Dia milay ho azy ny fianao tokantrano. Et il y a le bonheur qui règne dans la famille. Dia mitsoaka matanjaka satana. Satan fuit dans le du foyer. Teneny ny akaikinao hoe. Teneny ny Dis à ton akaikinao. voisin, Tsy maintsy miova divay hoe ranonao. ton changer en vin. Fiainanao dia vie de miracle. Ta vie, c'est une vie de miracle. Teneny ny tenanao hoe je vis une vie de miracle. Dis-toi toi-même, je vis Je une vie de suis une miracle. personne exceptionnelle. Moi, ma famille, ma descendance, nous servons l'Éternel. Et notre existence sur terre est de faire la différence dans ce monde pour impacter et pour influencer dans le nom de Jésus. Amen. Attends, c'est cool quoi? Et fait l'identité en Christ anao. Dans l'école aussi, on éveille ton identité en Christ. Dia tena atao tsapa mihitsy anao hoe mba fiaina manana an On Jesosy. te prend conscience pour vraiment que tu sois fier d'avoir Jésus dans ta vie. Amen. Ka manomboka izao tehirizo anatin'ny famasinana ny À fiainanao. partir de maintenant, garde ton corps dans la sainteté. Que tes attitudes, tes pensées, tous tes désirs soient en accord avec la volonté de Dieu. Fa rehefa tonga prioritaire sy tena manapaka 100% Jesosy eo amin'ny fiainanao Et quand Jésus devient ta priorité dans ta vie, tu vis une vie de miracle. Amen. Miavaka tena tikinao miavaka ianao e. privilégié. Tiako koa ianao e. J'aime aussi, je suis. Zay le tenen'ny taty Olga teo. C'est ce que te dit Tati Olga. Zany no tena fifankatiavana. Vrai amour, Fa tsy mijinijiny ery amin'ny boîte de nuit ery. mais c'est pas dans le boîte de nuit que tu Dia miaraka amin'ireny travailles. namana fa milaza fa tianao reny. Avec soi-disant les gens qui te disent Dia qu'ils rehefa t'aiment. leleo izy mijinijinika taminao dia iny ianao takany. Et après qu'ils te jetteront par la suite. Jesosy nefa ny eo foana. Pourtant Jésus est toujours là à tes côtés. Ianao no manary an'i Jesosy. C'est toi des fois qui Jesosy l'as tsy Jésus, manary. mais Jésus ne t'abandonne jamais. Amen. Farany resiko en Romains chapitre 8. On va lire Romains chapitre 8. Donc les... Romains chapitre 8, verset 33, ngamba 17. Romains chapitre 8, verset 33. Non, non. Faites, donc quel est... L'autre, les... S'il te plaît, Stéphane. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 32. Au nom de Jésus, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Amen. Dieu a donné ce qu'il y a de plus précieux pour toi et moi. Fady ve ny heverinao fa tsy homenanao? Fadinao tsy hiova ve heverinao fa mihoatra no Jesosy nataony teo mihazo fijaliana?
Si Dieu a donné son plus grand trésor, qui était dans le sacrifice de Jésus, penserais-tu que ta demande de mari ou de femme serait plus important que la mort de Jésus sur la croix? Le changement de ton mari serait-il plus important que Jésus sur la croix? Je ne sais pas, tes études ou... Qu'est-ce que tu attends de changement dans ta vie? Est-ce que c'est plus important que Jésus qui a été crucifié sur la croix? Si tu crois vraiment que Jésus est mort pour toi à la croix, crois. Derrière cela, il y a le meilleur pour toi. Jérémie chapitre 29, verset 11-13. Je reviens en Jérémie chapitre 29, verset 11 à 13. Invoque Dieu, cherche Dieu de tout ton cœur. Le monde ne pourra jamais mieux t'offrir que Dieu t'a déjà donné en son Fils. C'est mon mensonge, le monde n'a rien à t'offrir. Enlève cette mention dans ta vie, le monde n'a rien à t'offrir. Je répète, Satan n'a rien à t'offrir dans le monde. Ne vis pas comme le monde. Ne t'accommode plus comme le monde. Regarde bien, regardons l'histoire de Daniel et ses compagnons. J'ai lu cette histoire dans Daniel. Ah, mais j'ai dit, moi je veux être comme Daniel et ses compagnons. Et je me suis dit, je veux être comme Daniel et ses compagnons. Je veux impacter le Babylone. Je veux impacter Babylone. J'ai cette conviction dans mon cœur que c'est le monde qui a besoin de moi et non moi j'ai besoin du monde. Enfin, t'as pas besoin du monde. C'est le monde qui a besoin de toi. Le roi Nebuchadnezzar a eu besoin de Daniel. Daniel n'a pas eu besoin de s'aimer pour s'en sortir. Toi aussi, tu n'as pas besoin de suivre le mode de vie du monde pour t'en sortir. En Facebook. Et moi, j'ai partagé ça sur Facebook. Le Seigneur m'avait dit, tu sais, les hommes donnent leur âme pour... On aimait le monde, dans leur âme au diable, on aimait le monde pour avoir le monde. Mais moi, je t'ai donné mon sang pour que tu gagnes sur le monde. Je ne suis plus esclave du monde, je ne suis pas esclave de la pensée du monde. Je m'en fous de ce que les gens pensent. Si je suis différente. Dans ton foyer, si tu es une femme, peut-être que tu as des copines qui disent que pourquoi tu fais toujours ce que ton mari te dit de faire. Ça te regarde pas. Dis-lui, ça te regarde pas. Tu dis que c'est Jésus qui te dit. Et j'ai un but. J'ai un but, c'est que mon mari, il sera forcément Jésus, mes enfants aussi. Nous devons être fermes dans la volonté de Dieu. Nous devons être fermes. Dieu nous a appelés pour faire de grandes choses. Mais les grandes choses ne peuvent se réaliser que par des gens de conviction, de détermination. Nous sommes des gens de détermination, de conviction. Si tu es jeune, dis que je suis convaincu, je vais rester dans la pureté. Je m'en fous même si les autres font ce qu'ils veulent avec leur corps, je veux demeurer dans la pureté. Parce que tu as un programme vraiment supérieur, exceptionnel pour moi. Je ne suis pas comme tout le monde. Je suis une fille exceptionnelle, je suis un garçon exceptionnel. Ma vie est pour l'exceptionnalité, ça existe. Tu as la ressemblance de ton Père, le Dieu. Tu n'es pas la ressemblance du monde. Alors arrête de laisser le monde imposer les choses dans ta vie. Le monde a besoin de nous. Le monde a besoin de nous. Dis à ton voisin, le monde a besoin de nous. Ils ont besoin d'être sauvés. Nos parents, nos amis, tellement de monde souffre. Gloire à Dieu. Alléluia. Amarana azy mivavaka ho an'ny ankohonantsika tsirairay aby sika. Fa mba raisiko kely Genèse 24 vetivetika azafady. Genèse 24. Ao amin'io Genèse 24 io dia misy ny tantaran'i Abrahama izay mikasa hanome vady ho an'i Isaka. Fa tsy vakitsika raha manontolo izy amin'ny faha devoir de maison.
ao amin'ny Genèse 24 Genèse 24 fa vakiko kely fotsiny a eo amin'ny andininy verset 1 à 5 eo ngambany jereko Genèse 24 minaran'i Jesosy. Et Abraham était âgé et bien avancé en âge, et le Seigneur avait béni Abraham en toutes choses. Et Abraham dit au plus âgé des serviteurs de sa maison, qui dirigeait tout ce qu'il possédait, mais je te prie ta main sur ma cuisse. Zany hoe fomba fanaony zareo taloha zany resaka hoe mianina. Verset 2, et Abraham, non, verset 3, et je te ferai jurer par le Seigneur, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, que tu ne prendras pas de femme pour mon fils d'entre les filles des Canaanites, parmi lesquels je demeure. Ny teny gasy izy hoe ampianiko amin'ny Jehovah Andriamanitra ny lanitra sy ny tany ianao izy fa tsy hakavady ho an'ny zanako avy amin'ny zanaka vavin'ny Kananita. Io dia efa fomba fanaon'Andriamanitra mihitsy hatrizay fa tsy tiany mihitsy ny taranak'Israely na hatramin'ny voalohany ary hoe mifangaro. Tsy tiany mihitsy satria peuple tena mise à part, tena hoe peuple mise à part. Ianao zao dia tadidio tsara fa ianao mise à part. Ampahirezy ndraiky anao mise à part. Dia que antsony hoe mise à part olona efa sanctifié, efa purifié, efa justifié mihitsy. Dikan'izay na tia moa ohatra famerenantsika foana ty ho an'ny alohan'ny vavaka ho an'ny célibat indrindra hoe zao tadidio tsara raha ianao zanak'Andriamanitra. Amen. Zay sy miteny hoe naverina fa tsy manino fa raha ianao zanak'Andriamanitra ka mitetateta makavady any monde ianao sy mbola zanaky devoly izy tadidio tsara. Romains 8 verset 9 tena aloha kaikinao électrochoc. Tsy maintsy électrochoc ena foana zay vao velona tsika indraindray zay vao misokatra amin'ny maso. Tebasana raha mangatsika efa matory loatra. Romains 8 verset 9 à 11 ngamba izay dia hoe si on n'a pas le Saint-Esprit, on ne lui appartient pas. Et celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas fils de Dieu. Romains 8 verset 15. Tena kaikinao mila mitandrina. Mila mitandrina misy ary efa tena zanak'Andriamanitra zao tsorokonareo za efa nahita lehilahy zanak'Andriamanitra dia nanambady vehivavy tsy zanak'Andriamanitra. Za koa efa nahita vehivavy zanak'Andriamanitra dia lehilahy tsy zanak'Andriamanitra fa tena nampalahelo. Ary tena tsorokonareo tena manana droit mihitsy Satana anakorotana. Satria ianao zanak'Andriamanitra, le olona mbola tsy zanak'Andriamanitra fa mbola zanaka tontolo zao tena kaikinao zanaka zao tontolo zao izy raha mbola tsy mifanamasina manjaka ao anatiny. Marina zany biblique zany i Abraham dia niteny mihitsy hoy izy tu ne prendras pas de femme pour mon fils d'entre les filles des Canaanites. Verset 4 Genèse 24 tu iras dans mon pays. Dikan'izay dia hoe dans mon pays amintsika zao zany tsy hoe tsy maintsy gasy fa tiako tenenina fa ohatrany hoe tsy maintsy zanak'Andriamanitra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ao anaty royaume né de nouveau mihitsy né de nouveau. Tena rehefa angatakatsika rehefa zao tena angatao amin'i Jesosy zay na lahy ianao na vavy hoe tena olona né de nouveau novadiko. Satria amin'izay tadidio tsara raisinoty ty raisinoty ty kosa aloha raisinoty ty ho an'ny taranaka reo na ho anareo tena miteny anareo i Adama nasaina natory dia Andriamanitra nitondra ny Eva teo. Ny mariage au fait olona araky ny endriny sy araky ny tarehiny no atambany fa rehefa tsy araky ny endriny tsy araky ny tarehiny dia tsy atambany mihitsy. Azotsika izay ny maha olona tsika tsy resaka hoe satria izy homme satria izy femme dia hoe zanak'Andriamanitra tsia efa lasa spirituel le izy aty ariny. Ny tigre tsy miara-matory amin'ny lion zany mihitsy ary ny gidro tsy miara-matory amin'ny olona mihitsy. Zay izy tamin'ny voalohany fa ny olona manka ty aoriana lasa hoe satria izy lehilahy dia misy amory dia miara-matory izay mitsanona na vehivavy dia miara-matory izy zany mba teneniko aminareo kely vetivetika fotsiny zany misy sita zay tena tsy sanamaly mihitsy le zalatra amin'izao David et Jonathan dia lazain'zala fa PD David et Jonathan satria David nisy fotoana niteny hoe mihoatra lavitra ny fitiavako vehivavy ohatsy izy nitiavako anao. Tsy hany mihitsy nefa izy resaka firalahina izy resaka fitiavan'Andriamanitra dia izay foana dia ao anatin'io mahita hoe tsisy mahafantatra ny ilain'ny vehivavy mihoatra noho ny vehivavy ozy izy dia izay nijoroany lesbienne.
dia ohatr'izay koa ny lehilahy hoe tsisy mahafantatra ny ilain'ny lehilahy raha tsy ny lehilahy ihany satria izy comprendre ny filako dia izay no mahatonga ny vehivavy matory amin'ny vehivavy izay no mahatonga ny lehilahy matory miaraka amin'ny lehilahy tena kaikinao mbola izay efa pire hoe fa miverina amin'ilay tena hoe à son image et à sa ressemblance dia tena tsoroko aminareo mihitsy le à son image à l'image du Christ à la ressemblance de Dieu raisinoto mihitsy zay dikan'izay raha mbola célibat anao tena angatao amin'i Jesosy hivavaka tsika izao angataka tsika izao angataka ny osotry ny famille tena famille ao amin'ny royaume tena miteninareo fa omen'Andriamanitra anareo izy raha tena miteninareo hoe tena mangataka ozy izy tu iras dans mon pays vers ma parenté inona les parenté de la foi io et tu prendras une femme pour mon fils Isaac garde-toi de n'y pas emmener aussi izy mon fils au verset 6 izy miteny izay hivavaka amin'izay tsika eo amin'ny verset 6 amin'ny Genèse 24 io inona dikan'izay aza hoentina mitady any amin'ny toeran-kafa mivady ny zanako izy izy fa Andriamanitra no mitondra Andriamanitra no mitondra Andriamanitra no mifidy dia Andriamanitra no mitondra tena tsoroko anareo en sopapo ty fanenena Estera ce soir dia zao dia efa tsorona sady rehefa mivavaka ianao tehirizina ny virginité ianao tsy mahazo mikitikitika tsy mahazo misy lehilahy mikitikitika akoatra ny vadinao dia rehefa mivavaka dia tonga dia izay tsika tena extrémiste mihitsy iny le SMS nalevako anareo tamin'ny semaine iny Andriamanitra extrémiste soit tu es pasteur onzay soit tu es chaud soit tu es bouillant tena marina hoe soit tu es glacé soit tu es bouillant na ianao tena mangatsika be na ianao bouillant amin'Andriamanitra soit tu es oui soit tu es non soit tu es in soit tu es out risy statifier zay za in za tsy out zany fa le so be zesta fotsiny argument fotsiny alefana eo misy ny olona mieritreritra an'izao koa le namako vehivavy anankiray le nanambady lehilahy jentilisa zao dia zao mihitsy zavatra nyteneniny tamin'izany mbola tsy nahay an'izao zavatra ao fa zao mihitsy nyteneny tamiko za ozy izy ny sitona azy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tena désolé izy ny voasitona tany izy ny voasitona ny hidina nefa tena olona zay vehivavy zay tena niraisiko tena zoky ara-panahy mihitsy tena zokiko ara-panahy mihitsy izy ny tena marina tena devancé be lavitra be mihitsy fa tena voasitona tany ambany zay dia nisy indray rahalahy indray dia izy indray mbola insiste ihany pasteur andao izy insiste matsy amin'ny pasteur Rodolphe ndao izy insiste fa asaina mody eo dia tena hoentina ao amin'ny Jesosy dia tena io mihitsy ny tena tangina zay autorisation ino moa le tentsika volonté parfaite fa volonté permissive dia no tokoa le izy niaraka quelques années caché le izy aloha mitadiny volonté an'Andriamanitra foana raha ohatsy tsika ka efa nandeha lavitra ndao angataka famolapo amin'Andriamanitra satria mbola tao anatin'ny androny tsy fahalalantsika dao tsika hitsangana daholo vavaka voalohany aloha tsika ho antsika zay hoantsika ho an'ny couple aloha ho an'izay en couple efa tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra zay efa tena teraka ao amin'ny Kristy daholo tsika tsara satria possible ihany koa zay vavaka aloha tsika voalohany indrindra ny amin'izay aveo tsika vavaka ho an'izay mbola tsy tonga ny vadiny na lahy na vavy dia aveo tsika vavaka ho an'ny célibataire amen tena kaikanao zay ny tombony amin'ny sekoly ampianarina mihitsy ianao akanzoanao tanteraka mihitsy atanteraka n'le programme an'Andriamanitra araka ny endriny araka ny tarehana dia jereo ny zanaka hivoaka aminareo hoe fa za mitenareo fa zanaka tena génération tena béni de Dieu mihitsy izy tsika tsy fanirina ntsony le satria tsika nandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra dia c'est sûr et certain fa tsy maintsy béni zanakao tsy maintsy impossible raha tsy zay vavaka tsika aloha voalohany indrindra zany ho an'ny couple raha ohatra zany ka nareo mbola tsy ao anatin'le izy dia mivavahanareo an'izay couple afantatrareo eto mba hoarovana zay couple zay hoarovana raha lehilahy ity amin'ny vehivavy foana tahaka fitiavan'ny Kristy ny fiangonana ary raha vehivavy kosa obéissante sy ina moa le soumise tsara mihitsy amin'ny raha lehilahy zany hoe respect mipetraka soumission mipetraka tsy hoe andevo dikany hoe soumission fa soumission zany hoe misy mission dia izy soumission zany hoe manana anjara koa izy ao anatin'le adidy vavaka tsika voalohany indrindra aloha ho an'ny couple rehetra zay efa complet ao anatin'ny assemblée ray masina amin'nara-mahelan'i Jesosy misaotra anao zay ny amin'ny teny
famerimberenana foana fa zanakao zay ary tianao zay ray aminao afaka zay ho an'ny couple tsirairay avy zay efa tonga eto ary miaraka amin'ny zanany sotra tsy makasitraka anao zay ny amin'ny fanahinao zay ao anatin'ny ray fianakaviany zay tondra ny semence ho an'ny génération future nitarika ho an'ny antarika azy ireo amin'izao toerana tsara zao dia eo amin'ny fanatrehanao Jesosy misaotra anao indrindra ny amin'ny fataterahany teninao ary ao amin'ny fianakavian'izy ireo sy ny ao amin'ny ankonan'izy ireo arakin'izy ireo mba ity lahy tia ny vavy tahaka ny fitiavan'ny Kristy amin'ny fiangonana zay manolotra ny ainy hatramin'ny farany ary ny vavy kosa isokatra amin'ny masom-panahy ahay anetry tena ahay ame respect ahay honore amin'ny vadiny tahaka an'izay amin'ny fiangonana amin'ny Kristy ihany koa misaotra anao ny amin'ny zanak'izy ireo zay génération future ho ampiasainao atolotra dédicacena ho anao sahady amin'ny anarana maheran'i Jesosy avy Nazareta amen antsika hivavaka ho an'ireo zay tonga eto mivadiny na lahy izy na vavy zay efa présent eto na présent eto mba ho avy ihany koa ho tena fikitra amin'ny Jesosy ny vadin'izy ireo zany ho voakasika ozy izy Paoly ho anareo vehivavy izy raha ohatra ka tsy raha mbola tsy tonga ozy izy ny vadanareo tsy mbola gagné zany en Christ dia izy ny amin'ny alalan'ny fihetsikareo ozy izy dia efa ahazonareo fo dia ho hitany hoe ohatran'izao le Andriamanitra reo zay ihany koa zany dia angatantsika tsirairay avy zay sandrato mivavaka reo zay ho an'ny vehivavy na ho an'ny lehilahy zay mbola mandringa seul atao anatin'ny assemblée ato ny bergerie hoentsika mivavaka aloha androany dia asandratsika zay asandrato mivavaka ao ray masina amin'ny aramaheran'i Jesosy mitondra mbavaka zay ho an'le taty zay mitolona mbavaka reto femme de foi zay mitolona mbavaka reto tompo mivavaka marina ho ianao dia renesinao ary avalinao foana misaotra anao ary zay fa mamaly vavaka ianao ary tononay ary atsonay ao an'esprit mivadin'ireo femme de foi reo tonga somatsara ny anaramaheran'i Jesosy noho ny fihetsika fa tsy noho ny fiteny tsy noho ny fanao ahay anetry teny ahay honore ahay irespecté foana enina dia mbola tsy tonga zanak'Andriamanitra ary izy ireo ary loalika izy ireo tompo mivavaka zay ataon'izy ireo tahaka ny ana zay nangataka ny Samuely fa tsy mangataka Samuely izy ireo ankehitriny fa mangataka vadin'izy ireo tonga ao an-trano iverinao an-trano ray ho hiranirana izy ireo zany ao ambavany eo foana ho sainitsainy andro manalina mandrapatonga n'izy ireo ho tanteraka ary tononoko ary atsoko ny vadin'ireo femme de foi reo amin'ny anara maheran'i Jesosy no tari ary posiposeny fanahy masina amin'izay anaran'i Jesosy tondra mbavaka an'ireo tonton ihany koa ho an'ireo Jesus staff amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy tompo zay mbola tsy tonga eto mivadin'izy ireo amin'ny anara maheran'i Jesosy taritana amin'ny anaran'i Jesosy ary atsona amin'ny anara maheran'i Jesosy mitahaka ny fitiavan'ny Kristy amin'ny fiangonana nefa nanoran'izy ireo tena ho anao ho an'izy ireo Jesosy Kristy tompo ka ianao no mahita ianao no mamaly vavaka misaotra anao zay Jesosy Kristy tompo ny amin'ny valim-bavaka zay azonay sahady ho an'ireo femme de foi sy ho an'ireo staffinao reo Jesosy eo amin'ny anara maheran'i Jesosy amen andao tsika hivavaka ho an'ny célibataire indray zao anareo célibataire dia zay efa fantatrareo tsara zay raha zanak'Andriamanitra nareo dia angatao ho zanak'Andriamanitra zay ho futur anareo araky ny endriny sy araky ny tarehana namboarana anareo angatao koa mba ho araky ny endrik'Andriamanitra sy araky ny tarehan'Andriamanitra fa aza mijery aza kasi sentiment zay tenko hoe électrochoc zany mety misy efa lien ny fanaovanareo fa mahita tsara sy manome tsara Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy angatao zay dia ho antsika efa ray aman-dreny ho antsika zoky ho antsika zay eo akaiky manodidina an'ireo célibat reo dia toanantsika mbavaka izy asandrato tsika ary mivavaka tsika ray masina amin'ny aramaheran'i Jesosy tondra mbavaka an'reto future femme de foi reto efa femme de foi sady reto ho an'reto homme de foi reto ihany koa reto Kristy ho avy reto tompo ray masina mahatsiaro mbavaka an'ireo vehivavy reo zay ho arovana hatramin'ny farany mihitsiny lakile mahavirjiny eo amin'ny Kristy azy amin'ny maranofo ary amin'ny vatana sy amin'ny fanahy ihany koa efa natera vaovao izy ireo efa nao izy ireo efa voafafaheloko efa voadio ka ozy izy ireo tsy sohen'ny satana ntsony ny amin'ny fiainan'izao tontolo izao ny sensan'izy ireo tompo ray masina tsy ho voasitona ntsony amin'izay lehilahy nota zay lehilahy mbola lehilahy ny ivelany ihany fa mba hijery kosa ny lehilahy zay ao anatin'ny tranao amin'ny royaume anao Jesosy Kristy tompo mahatsiaro mbavaka azy ireo zay ninona lien zay efa nataon'izy ireo
tamin'izay niaraka aminy tompo misaotra anao ary makasitraka fenina amin'ny fampahitana fity zany fatapahanay kosa amin'ny anaran'iray Jesosy Kristy tompo sy olona nirahan'ny satana rombanay zany ary pitenay zany tsy ambiny amin'ny fiainan'izy ireo na lahy izy ireo na vavy amin'ny anaran'iray Jesosy tononko amin'ny anaran'iray Jesosy Kristy tompo fa ahiarin'ny tenan'izy ireo ahiarin'ny tenan'izy ireo hatramin'ny farany ary ianao ny tantana azy Jesosy Kristy tompo eny amin'ilay lehilahy matory izay tao anaty fiadanana niandry azy ireo foana le tena silaka ao le tena silany tokoa le tena hiteny tokoa hoe os de mes os eau de mes os et chair de ma chair tena ho renesiny sofondreo célibat reo zany amin'ny anaran'i Jesosy ary zay lehilahy ihany koa zay mbola célibat tompo entinay ambavaka amin'ny anaran'iray Jesosy Kristy tompo ankinina ampelantananao mba hiatory hiadana hitsatra fa ianao no mitondra vadin'izy ireo eo ampelantananao amin'ny anaran'iray Jesosy amen amin'ny anaran'i Jesosy amen vavaka farantsika ho an'ny teny asandratsika antantsika dia isorony teny misaotra anao zay Jesosy Kristy tompo ny amin'ny teny zay nalefanao na nasitrana ny fonay na nasokatra masom-panahy sy ny sofim-panahinay ianao Jesosy Kristy tompo no mitantananay miala an'izay feno fiadanan'izay nosotranonao indray zay androany nosotranonao zay androany na mifanahinay na nofinay makasitraka tompony amin'ny fanatrehanao misaotra indrindra ny amin'ny œuvrenao Saint-Esprit amin'ny anaran'iray Jesosy amen amin'ny anaran'iray Jesosy amen fa ny fahasoavan'Andriamanitra matozo ao fa ny fahasoavan'Andriamanitra matozo ao anareo amen tahian Jesosy amen